Fahameraba-tsika tsirairay avindrehetra tsy tia zoma maraina fa 1 volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny tombonandro indray fa tsika mandray fahasoavany ary misaotra anao ihany koa izay manaraka tsy tapaka fandraisana ten'Andriamanitra eto ny herina dia tombo fitahiana sy tombo hery hatranany isika. Alohan'ny dirantsika namofinainan'io ary dia vavaka isika. Itombo Andriamanitra eo mbola vimpisaoranao izay ny amin'ny tombonandro imenao anay. Misaotra indrindra ireo izay mamoanay hatrany ihany koa mba handray ny fahasoavanao ary ihany koa mba hahafahanay mitondra tera araka ny sitraponao. Mety izy ianao moko zavatsoa ao anatinay amin'ity maraina ity. Tona sangatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mifikira amin'i Jesosy rehefa zahan-toetra. Ilaina amin'ny Isaia 1:7 manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izao an'Andriamanitra aho. Mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitatana anao amin'ny tanana ankavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Tokony hikaroka fomba sy fahafahamanao izay hahatonga ny zanany hanan-javatra atao manjakariva ny ray aman-dreny. Tsy tokony adinony ray aman-drenina oviana oviana fa mila miasa mafy ho an'ny tenany sy ho an'ny zanany izy raha tiany ho voaharo miaraka aminy. Mbola eto amin'ity tany izay feno fahavalo ity isika. Aoka noho izany ray aman-dreny hitolona mafy mba hahatratra ny fenitra ambonimbony kokoa ka hitondra ny zanany miaraka aminy. Maneho fahavononana anao ny ezaka rehetra azonao atao mba hametrana ny zanakao eo amin'ny toe-javatra mety indrindra ao amin'ny fahefanany toetra izay takian'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Ioko amin'ny famotenana atsika manko ny herin'ny elo. Mivavaha manjakariva noho izany ary ataovy fomba fanao tokoa. Ampianaro mpitiavana sy ampahalemem-panahy tokoa ny zanaka mba hanantona an'Andriamanitra tahaka ny ray ao an-danitra. Ampianaro ifehiteny izy ireo amin'ny alalan'ny ohatra izay asehonao eo amin'ny fitondrana ny tokantrano ary ampianaro izy ho tia manampy ao an-tokantrano ihany koa. Ameny sainao amin'ny eritreritra sarobidy indrindra amin'ny fanahy masina rehefa miasa ho amin'ny famonjena ny tenanao sy ny zanakao ihany koa. Iray aman-dreny angony ireo tara-pahazavana mameraperatra any amin'ny lalakarianareo. Rehefa manao ny asa famonjena ny zanakareo ianareo sy manao an'izay hiazonana ny toeranareo amin'ny lalàn'ny fahamasinana dia aseho ny fizahan-toetra mahavery hevitra indrindra. Aza miravoravo tanana nefa mifikira amin'i Jesosy. Hoy izy manao hoe aoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy ka hiavana amiko, eny aoka hiavana amiko izy. Rehefa misy ny hamehana dia antanio Jesosy manao hoe Tompo, inona indray no tokony ataonay? Raha mandatsy tsotra manko isika na hitaintaina na koa hisafoaka dia aneo amintsika ny lalana tokony hivoahana tokoa Jesosy. Ataovy izay rehetra azonao atao hananana fomba fijery ambony eo anatrehan'ny zanakao amin'ny fanarahana ny fomban'i Kristy sy ny fifikirana mafy amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Izany no hahatonga anao lasa evanjelista ao an-tokantrano, lasa evanjelista koa eo amin'ny fiarahamonina sy ny mpitondra fahasoavana ihany koa ho an'ny zanakao. Ny herina dia mba ho tonga trano sambatra ny tokantrano misy antsika, ho zanaka ihany koa ahery nara-tsaina, nara-batana, nara-panahy resaka ray aman-dreny dia hitondra ny zanantsika ny andrindra amin'i Jesosy. Vavaka isika. Reranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany. Itianay tokoa izany tompo raha ho tanteraka eo amin'ny fiainan-tokantrano tsirairay avy indrindra eo amin'ny fitaizanandro zanaka ireo. Ampio izahay ray aman-dreny hatanteraka izany any amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary aoka ny fampianarana ho azy ireo ihany koa fomba fiainanay. Tonona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen.